dia mbola tsy mitsahatra ny manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika tsirairay avy ry havana. Aniotsika dia andeha mihitsy hijery ny lalan'ny fahombiazana eo amin'ny vavaka. Inona avy ny zavatra atorin'ny tenin'Andriamanitra antsika mba tena tonga antsika ahomby amin'izany hoe vavaka izany. Ny zavatra rehetra, ny fahombiazana rehetra ry havana dia misy antony avokoa, fa tsy hoe tonga ho azy akoriny. Misy zavatra anankiroa zany no zavatra tsara ho fantatra. Voalohany ny finoana. Izy amintsika moa tsy efa narena, efa nafantatra fa ny finoana anie ka mahafindra tendrombohitra. Fantatra ny rehetra angamin'izay. Fa ny zavatra anankiray kosa sady sarotra ny manatanteraka azy ny madio am-po, ny fahadiovanim-po. Ary ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika ry havana hoentintsika mandinika an'izany dia ao amin'ny ohabolana fa 420 ka ny 9:720 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny ratsy fanahy. Amen. Matetika ny olona fetsy amin'ny ratsy mahita fahombiazana dia hozy ny olona hoe tafita. Nefa eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika mihitsy ny hoe aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny ratsy fanahy. Ny tena manahirana ry havana, rehefa ianao mihitsy niaran'ilay faratsiam-panahy ataon'ilay olona, eo ny tena mafy ny manatanteraka an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe izay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Raha sanatria zany ianao hiaran'ilay faratsiam-panahin'ny olona anankiray dia izy tafita tafavoaka fa ianao nataony fitaovana fotsiny, natohatra fiakarana fotsiny. Raha ohatra ianao zany tsy mahazaka an'izay, tsy natanteraka an'ilay tenin'Andriamanitra fa naloto ny fonao, ny vokatra izay mety ahatonga anao hiady aman'olona. Itsika mihitsy ny mety ho lasa kristianina mpiady an-tsena amin'izay fotoana izay, fa satria tena navesatra loatra aminao ilay izy. Dia izy ianao tsy haiko ny metsara velan-tsefany ho avoakako amin'izay. Dia izay no mahatonga ny kristianina tsarain'ny olona satria mpiady an-tsena. Ny vokany faharoa, tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra koa tsika. Rehefa maloto ny fonao tsy mahita an'Andriamanitra ianao. Izay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny ratsy fanahy. Ne porte pas envie au méchant. Nahazo volabe ny olona anankiray, nahazo toerana tsara ny olona anankiray, nefa ianao mahafantatra fa tamin'ny zavatra tsy mety nazahoany an'izay, dia misy tsika mety alaim-panahy hitsirritra an'iny olona iny. Izay le hoe ne porte pas envie au méchant. Inona ary ny vahaolana ry havana? Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12:720: ry malala aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any fahamaliana, izaho no amaly ho Jehova, fa raha noana ny fahavalinao omeo haniny izy, raha mangeta hety izy omeo hosotrony, fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany. Eo zany le lazaiko hoe misy fomba tongavana amin'ny fahombiazana. Tena misy mihitsy lalana atorin'ny tenin'Andriamanitra hoe anton'ny fahombiazana, ahatonga ny fahombiazana amintsika. Iverenako kely ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12:7 ka ny 9:7 teo hoe ry malala aza mamaly ratsy izy fa omeo lalana ny fahatezerana. Raha ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany raha ny hevitr'Andriamanitra mihitsy zany ny tena tiantsika fantarina, dia izao hoe tsy mba resy akory ny olona mangina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mariky ny abadona akory, tsy mariky ny hoe tsy fananana azon-damosina akory raha mandefitra ianao noho ny amin'Andriamanitra. Fa ny mifanohitra an'izay zavatra misy, ary izay ny atorin'Andriamanitra antsika. Tena fototry ny fahombiazana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fananany an'izay le hoe
izay le toetra takian'Andriamanitra izay dia ny fandeferana zany, ny fanginana zany. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao raha mahay mangina, ahita ny voninahitra sy ny herin'Andriamanitra ianao ary ny valim-bavaka tadiavinao ianao raha mahay manetry tena. Ao amin'ny Korintianina 2:12 ka ny 7, Jesosy dia nilaza tamin'ny apôstôly Paoly mihitsy ny hoe ampoanao ny fahasoavako izy izy fa ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Zay le ianao le mangina zay, zay le ianao le mandefitra izay zay le ianao le heveriny olona hoe aisy io nge olona malemy sa mba manana azo ndamosina. Fa ny herin'Andriamanitra tanterahana amin'izay fahalemenao izay ry havana. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao fa tsy arakaraky ny eritreretin'izao tontolo izao. Ahoana moa ny fisehoan'izany atao hoe fisehoan'ny herin'Andriamanitra? Ao anatin'ny fahalementsika izany, ao anatin'ny fanginantsika izany, ao anatin'ny fatokisana an'Andriamanitra. Matsiarotsika ny voan'ny Farao, tondra ny miaramila sy ny soavaly sy ny kalesy, ny rongo fiadiana, ny rimorimo anenjika ny zanak'Israely amin'ny fiara amin'ny fony vy, amin'ny lefina mandoza amin'ny sabatra, trahatra ny teo amin'ny ranomasina mena. Io fa mitsofoka ao anatin'le rano tsy misy azon'ireo andosirana, ireo mandeha tongotra, ireo zaza ambehivavy tao enjehantsika ao ireo niditra tao anatin'izany lalana izany Farao sy ny miaramilany. Andriamanitra niaro an'ireto olona tsy mba mahary ny tenany reto, ny teny hoe Jehovah hiato anareo fa ianareo kosa angina. Naneho ny voninahiny Andriamanitra. Inona ny zava-nisy tamin'izay ozy ianao? Izy le miazakazaka mafy amin'ny kalesiny iny, nongotan'Andriamanitra tsirairay ny kodiaran'le kalesy ary dia tavela tao ampovoan'ny rano tao izy. Zanak'Israely ry lasa tafavoaka ny rano, izy rehetrarehetra nienjeran'ny rano tao maty tsisy ny raisiny. Dia hoy Farao tamin'izay fotoan'izay ao amin'ny Exodosy 4:20 ka ny 5:20 misy an'izany hoe aoka handositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehovah no miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Le fahavalinao mihitsy ry havana no ahatsapa hoe tsisy hevitra fa Jehovah no miady ho an'ireo. Aoka tsy rehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy ary aza mialina ny ratsy fanahy. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen.